eo amineza batisa sombaray sore na manatu batisa amin'ny fanay masina asalavina ny foko raha nyrehetra malala moa fa fetiny renim-pianakaviana androany ny anabavy rehetra matsapa fa renim-pianakaviana dia maingaviako mba hitsangana izao fotoana izao izay rehetra akoatranareo dia faly miarabanareo tratra ny fety ny reny androany. Misy sokajany maro ianareo reo ao ny efa mpitondra-tena ankehitriny manana didy mavesatra amin'ny fitazana ny reo ankizy kambodyray ao koa no renim-pianakaviana ny lozany vatany ary mitondra fangirifrina noho ny nataon'ny vatany izay nandao azy sady tsy manampy na amin'inona na amin'inona. Ao koa ny renim-pianakaviana manambady saingy vady maditra satria manitsakitsaka. Ao koa ny renim-pianakaviana manana vady nefa tsy anasa ilay rahalahy. Ao koa nefa manana vady izay tena mahafatrapo satria endry tsara. Miarabanareo rehetra izay ary raha marina dia tokony hoe isy zavatra atolotra tsy manana zavatra atolotra nareo zay afa-tsy vavaka fa dia anokana fotoana isika rehetra hivavaka ho an'reto renim-pianakaviana ireto. Engene mba ho salama tsara avokoa ianareo fa tsisy arofy, salama tsara, voalokarena ny fahasalamana ary engene mba vehivavy fitaratra avokoa ianareo rehetra eo anivony akonana ary eo anivony fiangonana, eo anivony mpiarabelona. Miany atanteraka izany miankina dia miankina amin'ny fanoloran-tenanareo, fanokana tenanareo, fifihezan-tenanareo ao amin'ny fankatoavana any Kristy. Be vehivavy mahafinaritra ao amin'ny Baiboly, Sara vadiny Abrahama izay nilazay ny soratra masina, vehivavy masina izay nanaja ny vadiny ary noderain'Andriamanitra manokana izy. Raha nisy vehivavy lazaina hoe nanam-pinoana, Sara anisany niara-niny tamin'ny Abrahama ny teny fikasan'Andriamanitra dia nampanantena zanaka ho an'izy ireo. Dia hivavaka izay omen'Andriamanitra fahasoavana ianareo. Mpanompon'Andriamanitra vavy nampanantena ny tompo fandatsaka ny fanany amin'izy ireny dia ho ataon'Andriamanitra izany. Dia hivavaka tsika mangataka ny finoana rehetra mba hivavaka ho an'ireto vehivavin'Andriamanitra ireto. Raha eo misotranao izay amin'ny fo manontolo omenao ty andro androany ty ireto renim-pianakaviana izay nijoro teo anatrenao, nao no malala ny toerana misy azy ireo tsiraray ary ankehitriny gataka aminao aho anambenanao ny sambatan'olona ho salama ary anomezanao fahendrena avy eny amboniny tsiraray o vehivavy endry ary amasinao ny fiainan'izy ireo ary menao fatraponoana izy ahafahany mandray ny teny fipasanao ekinany aminao ny zavatra rehetra sy anampianao azy manao asa lehibe manomezao fahasoavana araka ny toerana misy ny tsiraray avy ampatanjaka ny fanahany izy ireo ianao ary hitondra azy voakom-pandresy manoloana ny olana rehetra. Ianao ny asa aneo asa lehibe, asa magaga ny anaran'i Jesosy naovana izany mpivavy. Amaky teny isika Matthieu 7:1-9, Marka 8:1-7, Luka 7:7-8, Jona 8:1-2-3 Asan'ny Apôstôly 1:1-4-5 ary ny 1:9. Koritianina 1:2-7. Teny novakina tamintsika tamin'ny alahady lasa teo. Matthieu 7:1-10. Mivaky toy izao ny anaran'ny Tompo: izaho tokoa dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao aoriako no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany azaho. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny avo.
eny an-tana ny fikoroany ary izy anadio tsara ny eo ampamilony ka nangona ny varitritika ho any tsopotra ny akofa sy ny nololo odorany amin'ny afo tsy mety maty. Marika toko voalohany 7:7 ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriko ilay maherinao izao ka tsy mendrika iondrika many fekapany azao. Zay ho fananao batisanareo tokoa tamin'ny rano, izy kosa anao batisanareo amin'ny fanahy masina. Luka toko 7:10. Dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano tokoa fa avy izay mahery noho izaho ka tsy mendrika many fekapany azao. Izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy eny an-tana ny fikoroany anadiovany tsara ny eo ampamilony ka anangonany ny varim-bazaha ho an'ny antsokony fa ny akofa sy ny mololo dorany amin'ny afo tsy azo vonoana. Filazany tsara ny Jaona toko voalohany 1:3-3. Ary nanambara Jaona ka nanao hoe izaho nahita ny fanahy midina avy any an-danitra tahaka ny voromailala ka nitoetra teo amboniny. Tsy nalala azy aho fa zay naniraka anao batisa amin'ny rano no nilaza tamiko hoe izay ho hitanao idina ny fanahy sy toerany izy no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Ary nahita aho ka dia nanambara fa izy no zanak'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany 4:5 dia mitsambikina amin'ny 5:9. Ary niara-niankina teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy alao Jerosalema hiandra ny teny fikasany iray izay farenareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tokoa tamin'ny rano, ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. 5:9. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsany fanahy masina aminareo ary vavolombeloko any Jerosalema, izay ran'ny Jody sy Samaria ary hatramin'ny farany tany. Ity anio ity no alahady manaraka ny alahady Pentekosta tamin'ity taona. Tamin'ny alahady Pentekosta lasa teo isika dia nandre lohahevitra iray. Eny nianatra izany lohahevitra izany isika izay nambara tamintsika hoe batisa amin'ny fanahy masina na koa batisa amin'ny fanahy masina. Fotom-pampianarantsika Jesosy mamonjy izy io ary tena zava-dehibe tokoa ny alalana azy. Raha noresana tamintsika ity lohahevitra ity tamin'ny lahady eo dia noazavaina ary nisy teboka vitsivitsy no resana tamin'izany. Palahelo anefa fa tsomba ny fotoana dia ny teboka sasany voazava tsara fa ny sasany trano hoe nilalovana maikamaika. Noresana tamintsika hoe inona natao hoe batisa amin'ny fanahy masina na batisa amin'ny fanahy masina. Batisa amin'ny fanahy masina inona moa izany? Tsarovy izay fanolazaina taminareo. Noresana koa le hoe reo teny eto milaza ny batisa amin'ny fanahy masina mba tamin'ny fomba ahoana nanambarany soratra masina ny momba ny batisa amin'ny fanahy masina. Noresahana koa saingy tamin'ny fomba maikamaika ny mazava-dehibe ny batisa amin'ny fanahy masina, ny fomba andraisana ny batisa, ny tokony atao mba azahoana azy. Tsaroko fa tsy omby ny fotoana nitondrana fanazavana tamin'ny teboka sasatsasa. Le anankiray voalohany ihany sy faharoa no tena nibatoerana be. Inona moa no atao hoe batisa amin'ny fanahy masina? Inona sy inona reo teny entina anambarana azy ao amin'ny Baiboly? Ny tompo ane mbola amerimberina izany ao anatintsika. Fanahy masina izay nomena antsika ilay atao hoe fanahy ny fahamarinana, mpampionona hafa. Raha tonga izy hoy Jesosy dia ampianatra anareo ny zavatra rehetra ary ampatsiaro anareo ny teny izay efa nolazaiko taminareo. Fa amin'ity maraina androany ity dia resaka zavatra anankiray indray mbola mahakasika ileo batisa amin'ny fanahy masina. Tsy inona izany fa ny tombontsoa azo avy amin'ny batisa ny fanahy masina. Izany hoe raha mandray ny batisa ny fanahy masina ny olo masin'Andriamanitra iray, inona ny tombontsoa azony avy amin'izany? Mitondra inona eo amin'ny fiainany mpino ny batisa ny fanahy masina? Ity ny lohahevitra tolotro ianarantsika amin'ity maraina. Natao te mba hitombony ny etaetantsika hatrany ny batisa amin'ny fanahy masina. Eto dia tsy mahafantatra hoe firy amintsika rehetrarehetra reto moa zao nefa vita batisa amin'ny rano. Mangataka mba tsangana hoe izay vita batisa amin'ny rano eto misaotra toko azo toera. Ary te an-tany indray aho izavy nefa nandray ny batisa amin'ny fanahy masina ka mba hitsangana misaotra toko. Ho anareo
efa nomen'Andriamanitra ny batisa ny fanamasina nahazo izany nahatsapa izany mitoiza amin'ny fandraisana an'izany hatrany ary ianareo izay mbola morosaina misalasala tiako oliana ary ampiseho ny etaetanareo hoe te handray ny batisa ny fanaonao Jesosy tompo Jesosy tiako ny handray ny batisa ny fanao. Raha manandanja tamintsika le batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana, dia tokony hanandanja amintsika koa mihoatra anao izany aza ny batisan'ny fanamasina. Ny tombontsoa azo avy amin'ny batisan'ny fanamasina, ny vokatra ny batisan'ny fanamasina. Batisan'ny fanamasina mitondra inona moa eo amin'ny olona izay nomena azy sy nandray azy. Tsy tambosaina ny tombontsoa azo avy amin'ny fandraisana ny batisan'ny fanamasina tahaka ny tsy fahaizantsika manisa ny isan'ny fasika, tahaka ny tsy ahaizantsika manisa ny isan'ny volondohantsika, tahaka ny tsy fahaizantsika manisa ny isan'ny kitana eny amin'ny lanitra amin'ny andro alina. Be dia be tsy tambosaina ezakitsika hitanisa sombitsombiny rehefa manao batisan'ny olony amin'ny fanahy masina Jesosy Kristy tompo, satria izy ny mpanao an'izany, ka tonga amin'ny fandraisana an'ilay batisan'ny fanahy masina ny mpino an'i Kristy dia mandray fifaliana tsy ailazaina izy ireo amin'izany. Mandray fifaliana tsy ailazaina, azo lazaina hoe mandray osom-pifaliana avy amin'Andriamanitra izy ireo amin'izany. Ny Baiboly dia miresaka amintsika ny fisian'ilay fifaliana tsy ailazaina. Jerentsika ho amin'ny Petera toko voalohany ny andininy 9. Zay na dia mbola tsy hitanareo aza dia tianareo, ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza anefa satria inonareo dia ravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy ailazaina sady feno voninahitra. Misy io fifaliana tsy ailazaina io, fifaliana feno voninahitra. Amin'ny Jakoba, ao amin'ny boky ny Hebreo toko voalohany ny andininy 7, tianao ny famarinana, vahalanao ny eloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanoso diloilo fifaliananao mihoatra noho ny namanao. Misy lay ositra mitondra fifaliana, efa nanoso diloilo fifaliananao. Fifaliana lehibe izany fifaliana tsy ailazaina izany, fifaliana feno voninahitra izany, osom-pifaliana avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko 2:12 Jesosy dia miresaka hoe fifaliana tsy azo nizaniza esorina dia rao ny tompony. Batiako loatra lahy izany ary riko mba ho antsika rehetra ihany koa. Jaona toko 4:12 izao no voasoratra, ary ianareo dia manana lahelo ankehitriny fa ahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo, ary tsy misy olona manaisotra ny fifalianareo aminareo. Tsy misy olona afaka manaisitra an'io. Io fifaliana azo avy amin'ny batisan'ny fanahy masina. Dia raina ny tompo, rehefa nandray ny famonjena isika dia nalana tao amin'ny fanjakan'ny Satana ho ao amin'ny fanjakan'ny Kristy. Rehefa nandray ny famonjena isika nateraka indray ny marimarina kokoa dia nandray ny fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy erina ary ao anatinareo. Izany fanjakan'Andriamanitra izany dia mitondra fifaliana araka ny voasoratra ao amin'ny Romanina toko 4:10 ny andininy 7:12. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ny finanana sy ny fisotroana fa famarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Atao hoe fifalian'i Jehova izy io. Nehemia toko 4:10 fifalian'i Jehova no hery ho anareo. Dia rao ny tompo, le fifalian'Andriamanitra, le fifalian'i Kristy no entin'ny batisan'ny fanahy masina ho ao anatin'ny fiainantsika. Ka misafinoiny ka amin'ny fifaliana aok'izany isika. Misy teny hoe fifalian'ny tompo ao Mateo toko 10:20. Tsara izany le mpanompo tsara sady matoky midiro amin'ny fifalian'ny tomponao. Ao amin'ny fifalian'ny tompo, tsy fifalian'ny tany fa fifalian'ny lanitra. Sambatra ny olona mahazo izany. Jesosy ny teny Jaona toko 4:17-18 fa niza misotro ny rano izay omeny azy dia isy loharano velona miboboky ao akibony. Loharano velona tsy mety ritra, mitondra fafampo, miboboky ao anaty ho fiainana mandrakizay. Jaona toko 4:14 na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mihitsy, fa ny rano izay omeko azy ho loharano miboboky ao anatiny
ho fiainana mandrakizay. Mamafa ny alahelo ny batisa ny fanahy masina, mitondra fitsarana sy fiadanana ny batisa ny fanahy masina. Manondraka anao mihitsy amin'ilay onim-pifaliana ny lanitra amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina izay nomeny ianao zava-dehibe izany. Derao ny tompo. Alleloia. Fifaliana avy amin'ny loharano tsy mety ritra, tena marim-pototra tsara. Everao ne nandray ny batisa ny rano ianao. Firy tamintsika moa no faly rehefa avy natao batisa raha ampijorona voalombelona hoe tsy mbola ary nanana fifaliana toy izany aho. Maro no miteny an'izany. Iny ilay hoe fifaliana avy amin'ny famonjena. Famonjena mitondra fifaliana, fahatsapana hoe voavela heloka, fahatsapana hoe voadio ny rano Jesosy, fahatsapana hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra, ny raisin'Andriamanitra ho zanaka, ary manana nanarana voasoratra ao am-boky ny fiainana. Fa mbola misy fanampiny indray rehefa nandray ny batisa nataon'i Jesosy ianao. Nahazo batisa feno ianao zany, feno batisa ny fibebahana natao tamin'ny rano izay nataonay mpanompon'Andriamanitra. Avy eo koa mbola nandray ny batisa ny Jesosy tenany mihitsy tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Feno ny batisa azonao, fahasoavana miampy fahasoavana, fifaliana miampy fifaliana. Manondraka fifaliana ao anatinao zany. Nandray koa ny fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ianao izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Luka 4:7-7 manao hoe indro mampitondra teny fikasany raiko anareo mitoery atao tanàna mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Ary ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:4-5 mamepetra anareo iandry ny teny fikasany ray izay farenareo tamiko izy. Tonga lay nandrasana, tonga lay fataterahany teny fampanantenana, indro vita batisa ny fanahy masina ianao, mitondra fifaliana izany. Dia raha Andriamanitra toy izany ny vokatra azo avy amin'ny batisa ny fanahy masina. Misy teny mihitsy eny amin'ny Isaia mpaminany hoe ity ny fitsarana, ity ny fitsarana, velombelominy reraka. Ary hitanao efa mavesabesatra ny fonony mpino, dia mivavaka izy, mandoatra ny ao am-pony amin'Andriamanitra. Ho setriny reny mandrakariva dia arotsak'Andriamanitra eo amin'ny fanahiny. Iny ny famelombelomana, iny ny fitsarana ho azy. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany. Raha te azo ny fifalian'ny tompo ary ianao, raha te azo ny fifalian'ny lanitra ianao, te hanam-pifaliana ianao, tadiavony batisa ny fanahy. Izy no afaka nomenao zany fifaliana zany. Maonena ny mahita olona mitantara fa tsy mba mety manam-pifaliana izy. Raha mandinika ianao le boky kely nosoratany ray aman-dreny mpanorona ny fiangonana fa asan'ny devoly, asan'ny fanahy mamitaka, dia tsy mba mitondra fifaliana mihitsy. Io fa sorosorenana mandrakariva io izay mitondranao any amin'le toetra anankiray manao hoe fiafinafonana, sorosorena tsy ao tsara, izay mitondra any amin'ny fakisitinana na fasorenana lalandava, famelezana taon'ny devoly. Fa ny batisa ny fanahy masina mampiboiboika loharano-pifaliana ao anatin'ny fanahinao. Tsy misy olombelona tsy mila an'izany fifaliana izany. Ilaina izany ao amin'ny fiainana. Hitanao ny tenin'Andriamanitra miteny manao mifalia mandrakariva amin'ny tompo, mifalia mandrakariva amin'ny tompo. Hoy izao indray, mifalia amin'ny vady andefy mandrinao, mifalia amin'ny zanakao, mifalia amin'ny ray sy reninao izay niteraka anao. Tsy ho hainao ny mifaly amin'ireo, na inona ezaka mba ataon'ireo. Inao tsy manam-pifaliana, sorena lalandava, mahasorena anao daholo. Mampiteniteny foananao na dia ny moka manidina sy ny lalitra manidina azy. Ndraindraina ny telefoninao dia tianao atonta ery, ary ianao dia tonga olona tsy tohinina eo amin'ny fiainanao. Ny devoly ao ambadiky reny mampiasa ny zava-misy sy ny zavatra mitranga, fa ny batisa ny fanahy masina mandresy tosika izany asana devoly zany. Dia raha ny tompo, ny olona rehefa nandray ny batisa ny fanahy masina dia manana fahatsapana voapirofo, fananana antoka eo amin'ny fiainana fa nandray ny fanahy masina Andriamanitra. Asan'ny Apôstôly 2:7 efa nandray ny fanahy masina takatsika.
asan'ny apôstôly toko faraiky ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo nandray ny fanahy masina isika fony voaniny. Fandraisana amin'ny fanahy masina dia tokony isy fahatsapana mihitsy miaraka amin'ny pirofo. Rehefa mandray olona anankiray ianao ho ao an-tranonao dia mahafantatra ianao hoe mandray olona ianao eo ampandraisana olona. Izay mahatonga anao miteny manao hoe mbola tsy afaka ako andray ianao fa mbola mandray olona aho zao. Raha mandray an'le olona fahatelo amin'ny telo zay iray ianao dia tokony isy fahatsapana hoe efa noraisiko ny fanahy masina. Tokony isy fananana antoka hoe nandray aho, ary aveo rehefa nandray ianao manana fahatsapana dia afaka miteny ianao hoe manana aho, nandray aho ary tonga ato amiko izy, ato amiko ary manana ny fanahy masina aho. Jereo ny tenin'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko fafito andininy fahaefapolo, izaho koa izy manana ny fanan'Andriamanitra. Izaho manana ny fanan'Andriamanitra. Tsapany hoe manana ny fanan'Andriamanitra izy. Dia rao ny tompo, ataoko fa izaho koa manana ny fanan'Andriamanitra. Mafiriny afaka miteny an'izany hoe izaho manana ny fanahy masina, ka tsy misy fisalasalana, satria misy fotoana nanomezan'Andriamanitra ny fanahiny dia noraisiko ny fanahy masina, ary rehefa noraisiko dia tonga tao amiko ary manana ny fanan'Andriamanitra aho. Ao amin'ny Korinthiana faharotoko fahenina ny andininy faefatra mampiseho ny tenanay ho mpanompon'Andriamanitra izay. Nitanisa izy ary amin'ny andininy fahenina fafito amin'ny herin'Andriamanitra amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Jesosy niteny Lioka toko faefatra andiny favalo ambin'ny folo, fanahin'i Jehovah tompony mitoetra ato amiko ny fanan'Andriamanitra. Ery lehibe manahoana moa raha ny zanak'Andriamanitra tsiraray avy mahatsapa miaraka amin'ny pirofo mananantoka fa ao aminy fanan'Andriamanitra. Mampahery ianao zany fanan'i Jehovah tompony ato amiko Jesosy. Sarotra amin'ny olona tsy mbola nandray ny batisan'ny fanahy masina ny mahazo fahatsapana hoe efa noraisiko ny fanahy masina. Asa tsy fantatro na efa nandray aho na tsy. Asa ahoana moa ny amin'izany? Angamba efa nandray aho koa, efa mivavaka tsara ny aho ary efa manamasina ny tena kokoa aho. Ry havako, ry Kornelio, lehilahy matahotra an'Andriamanitra, lehilahy nanao marina teo amin'ny mpiarabelona taminy, nanao fiantrana be, nivavaka tamin'Andriamanitra manakariva. Fa tsy nidiky zany nandray ny batisan'ny fanahy masina. Fa tamin'ilay fotoana anankiray natongava amin'ny Petera nitory ny filazantsara tany atokantranony, izay nielohavany vavaka sy ny fifadikanana nataon'ny Kornelio sy ireo sakaizany. Raha vao nanomboka ny teny Petera dia nilatsaka ny fanahy masina. Io lay fotoana nandraisany an'ilay batisan'ny fanahy masina. Zareo tany Samaria koa mibebaka sininy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny fatimy ambin'ny folo feny ambin'ny folo, ianao atao batisa fa tsy mbola nisy nilatsany fanahy masina na dia iray. Ireo mpianatra tany Efesosy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fasivy ambin'ny folo andiny faharoa nanontany Petera mihitsy hoe ahoana nanaovana batisa anareo, fomba nanao ahoana nampianaranareo ny amin'ny batisa, ahoana natonga anareo vavonjy, efa niraisinareo ve mifanahy masina fony voaninonareo? Tsy renay kory na nisy ny fanahy masina na tsy. Amin'iny arinao nisy tenidinika sy resadresaka natao teo, dia niaraka nivavaka tamin'izy ireo Paoly apôstôly dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina. Nisy fahatsapana tika ianao, tsy toy ny hoe manofinofy hoe manana ny fanahy masina, fa tena mahatsapa mihitsy ianao hoe move misy vehivavy miteny manananaka eo izy manofy manananaka, satria ahoana ny marika mibotsina ny kibo zay ny ilazana fa manananaka, be dia be mibe kibo tsy manananaka, aretina mety atavezanao koa. Fa ny vehivavy manananaka dia mahatsapa mihitsy hoe misy zaza ao akibony, mihetsika izany zaza izany, ary ho avy ny andro sy ny fotoana tsy maintsy miseho amin'ny fitiarahana ilay zaza. Rehefa nandray ny fanahy masina ianao, olona fahatelo amin'ny telo zay iray ka tonga ao anatinao ny fanahy masina. John, filazany tsara ny John vakitsika ty teny Jesosy ty, toko fefatra ambin'ny folo andininy fa enina ambin'ny folo fa fito ambin'ny folo, ary izao angataka amin'ray ary izy anomenareo pampionina hafa mba ao aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo zao raisina, satria tsy hitany na fantany, ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo. Toko feny ambin'ny folo andiny fa telo ambin'ny folo. Ary raha tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy nitaridalana nareo amin'ny marina rehetra
fa tsy teny ho azy izy fa zay reny dia holazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo izy ankalaza fa ndray avy amin'ny ahy izy ka nambara izany aminareo zay rehetra nanany ray dia avokoa koa izany nilazako fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo miteny ao anatinao ny fanamasina miasa ao anatinao ny fanamasina dia raha Andriamanitra ny amin'izany haleloia Matteo 10:20 fa tsy ianareo no miteny fa ny fanany rainareo no miteny ao anatinareo nandray ny fanahy masina ao anatintsika isika dia miatsapatsika mihitsy hoe miasa ao am-potsika ny fanahy masina miasa ao amin'saitsika ny fanahy masina miasa ao amin'ny heritreritsika ny fanahy masina miasa ao anatin'ny fanahytsika ny fanahy masina dia taka ny fahatsapan'ilay reny mananjanaka misy zaza ao akibany ny tiako tenenina hoe miasa ao anaty miasa ao anaty zany fanan'Andriamanitra izany ary mahatsapa mihitsy ianao hoe ato amiko ny fanahy masina dia raha ny tompony amin'izany haleloia Kolosianina 2:9 ary ny atateraka izany no kelezako ainako sy ezako fantatra araka ny fiasany herinay miasa mahery ato anatiko miasa ao anaty dia raha ny tompo Filipianina 2:17 fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanoavana atateraka ny sitrapolo Andriamanitra miasa ao anaty lay fanany fahamarinana tonga ao anatinao monina ao anatinao miteny ao anatinao ny olona vita batisa amin'ny fanahy masina no manana an'izany fahatsapana izay ny batisa amin'ny fanahy masina dia fanahy masina midina mirotsaka ho ao anatitsika mba onona sy toetra ao mba ndray an-tanana ny fiainantsika tombotsoa izany satria izany tombotsoa manaraka manana antoka fa vita tombo-kase amin'izay ianao miresaka ny amin'io tombo-kase io ny soratra masina ao amin'ny Efesianina 1 ny 9:17 zay nitokoinareo koa rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo ao aminy koa ianareo rehefa nino ka nasiana tombo-kase tamin'izany fanahy masina izany araka ny teny fikasana zay santatry ny lovantsika mandra-pahatonga ny fanavotana ny olona zay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny nasiana tombo-kase tamin'izany fanahy masina izany koa rehefa nandray ny fanahy masina ianao mahatsapa dia tsapanao fa manana azy ianao dia tonga eo amin'ny fananana antoka ianao hoe manana ny tombo-kase ny fanahy masina ao manana ny tombo-kase n'Andriamanitra ny amin'ny fanahy masina zao aho dia afaka milaza fa an'Andriamanitra ny tenako afaka miteny aho Jesosy ary zaho azy Efesianina 4:17 aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanasiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana io no mariky io fanahy masina mitoetra amintsika io fa raha ho avy Jesosy dia isika le olona ho avotan'Andriamanitra ho raisin'i Jesosy any aminy zava-dehibe izany hoy amin'ny teny aminao hoe tena zava-dehibe izany ny batisa ny fanahy masina fanisiana tombo-kase andeha ho jerentsika zay ambaran'ny Jaona apôstôly ao amin'ny Jaona pistily nosoratany nosoratany bokon'ny Jaona dia raina ny tompo Jaona 1:7 ary zay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy ary izy kosa ao aminy izao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy izao no afantarantsika fa mitoetra ao amintsika Andriamanitra
dia ny fanahy izay nomeny atsika. Toko 4:7 zao no afataratsika fa mitoetra ao aminy isika ary izy atao amitsika satria efa nanomezany antsika ny fanahiny. Tanao mahafantatritsika amitsika Andriamanitra ary tsika ao amin'Andriamanitra, dia ilay fanahy masina mitoetra ao amitsika ary mibatiza ny fanahy masina dia tsy inona fa tomboka sain'Andriamanitra eo aminao ilazany fa azy ianao. Indray ny devoly miteny manao hoe ianao koa ve dia mba olon'Andriamanitra? Jere ianao olona tsy mendrika ary iran'Andriamanitra nefa ny fanahiny tonga ao anatinao, gaga ianao fa mandray ny fanahy masina ianao, mba ny famantarany mba ilazan'Andriamanitra aminao hoe hay ianao. Romanina 5:7 ianareo tsy ao amin'o fa ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra aminareo. Fa raha misy kosa tsy niriny ny apôstôly Paul tsara izay. Romanina 5:7 fa tsy ao amin'o fa ianareo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao aminareo. Fa raha misy kosa olona tsy manana ny fanahiny Kristy dia tsy azy izy, tsy an'Andriamanitra izany olona izany, na ninona fiambony miambo fa tsy izy akory. Ilayntsika ny batisa ny fanahy masina. Marika io fa ny Jesosy ianao, marika io petraky Jesosy. Misy teny amin'ny Ezekely hoe asio marika ozy. Ezekely 7:4 hoy Jehovah tamin'ny mandehana mamaky ny tanàna de Jerusalema, asio marika ny andron'ny olona zay misento sy mitaraina noho ny favetavetana rehetra atao eo aminy. Milony fandrinyanana ilaina le fametana marika miaro zany. Jereo ao amin'ny bokin'ny fanambarana 7:7 nanao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azandrano mandra-panisiana itomboka se eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamanitsika. Hitanao fa ny devoly dia mametaka marika amin'ny azy. Ny olona misy devoly dia omeny ny fanahiny demoni, mpanompon'ny devoly dia omeny ny fanahiny antikristy. Ary amin'ny andro farany ny olony devoly dia sy ny marika amin'ny andro sy ny tanany 900 anavany azy. Andriamanitra koa mametaka marika amin'ny azy. Ireo zay efa mibebaka mariny, ireo zay tena nino an' Jesosy, ireo zay tena nisaraka tamin'ny fahotana, ireo zay manolotra ny fiainany akato ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra mba hivelona ao amin'izany. Fanahy masina koa zay efa omen'Andriamanitra ny makato azy. Asiany tomboka se amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina mba atsapa ilay olona hoe ato amiko ny fanahy masina, manana ny fanahy masina, mitoetra ato amiko aho. Mila mivavaka ianao mangataka hoe aseo ia tompo fa efa nifidy ahy ianao, aseo ia fa efa niteraka ahy ianao, aseo ia fa efa nananganao zanaka ianao, ary aseo ia fa efa nifidy aho ho mpanomponao ianao. Asio tomboka se amin'ny fanahy masina aho. Atao amin'ny Galatiana 5:17 amin'izao sisa izao oka tsisy anahirana intsony fa mitondra ny mariky Jesosy tompo voatomboka eo amin'ny tenako aho. Mariky ny tompo voatomboka eo amin'ny tena, manavaka anao fa tena mpanompon'Andriamanitra ianao, manavaka anao fa tena zanak'Andriamanitra ianao. Hitatsika ao amin'ny Galatiana 4:4 satria zanaka ianareo dia ny ran'Andriamanitra omponareo ny fananizana ny antso hoe Aba ray eo.
mitondra ny mariky jesosy voatomboka amin'ny tena. Mariky jesosy inona moa zany? Le tomboka se amin'ny alalan'ny fanamasina izay misy teny hoe ianareo no tenany Kristy. Magaga hoe tsika tenany Kristy. Ahoana no ahatonga ho tenany Kristy? Lay fanahy tao am' Jesosy no tonga monina ty amiko. Ary izany no ahitana ny fiainan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy olona nahita n'Andriamanitra no vinavina, fa zanak'Anatokan'Andriamanitra zay nivoaka avy tao an-tratrany ray nanambara azy. Dia hoy Jesosy manao hoe zaho sy ny ray dia ray ihany. Ary tao amin'ny Kristy Andriamanitra, ary tao amin'ny Kristy no hitoerany fahafienony fomba n'Andriamanitra rehetra. Zany hoe ninninona toetra n'Andriamanitra dia hita tao amin'ny Jesosy avokoa. Rehefa nandray ny fanamasina isika ka mitoetra ao anatintsika ny fanamasina, dia mitondra ny mariky an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika isika. Mariky lazaina hoe fiainan' Jesosy fiainantsika. Kortianina 2:4. Mitondra ny fahafatesan'ny tompo mandrakariva ao amin'ny tena izay mba aseho amin'ny tena naikoa ny fiainan' Jesosy. Fa izay velona dia atolotra ao amin'ny fahafatesana mandrakariva noho ny amin'i Jesosy mba aseho amin'ny nofinay mety matykoa ny fiainan' Jesosy. Fiainan' Jesosy aseho amin'ny alalan'ny fiainanao. Teraina ny tompo. Vokatr'izany manana ny sain'ny Kristy ianao, manana ny fanahin'ny Kristy ianao, manana ny toetra ny Kristy ianao, ary tonga epistily ny lanitra ianao. Epistily hoe mahitanao fotsiny dia tahaka ny mamaky tenin'Andriamanitra amin'ny fempiainanao. Le asan'ny fanahy masina no ny asa natonga anao ho toy izany. Ary amin'izay ianao dia lasa ambasadorin'i Jesosy Kristy, vavolombelon'i Jesosy Kristy. Epistily, ny epistily tsy misy feo maso mijery fotsiny dia vakinao le izy, mamaky ianao. Zao no afatrapitany mapita zavatra any aminao. Evero ny asarobidi ny mpatisan'ny fanahy masina. Raha mba mitsiritra mantsy ianao, ho voninahitr'Andriamanitra ny fisianao eto an-tany, azo laza sy fisandratana amin'ny alalan'ny fitondran-tenanao Andriamanitra. Tsy amitery, tsy ampatanjala, fa mifanako i Jehova tompony maro. Io no mamolavolanao epistely. Azon'izao tontolo izao vakina, ary tsy zany ihany fa lasa anitra Kristy ianao. Anitra dia tahaka an'ireny déodorant ireny na ranomanitra milazanao. Tena mivavaka be iny, tena olon'Andriamanitra mihitsy izy. Hitany olona zany, zaza mivavaka iny, tanora mivavaka iny, tsy miteny ianao. Tsaroko tsara, natonga voatarika mivavaka. Nisy tanora niaraka taminay tany amin'ny skoty, atao hoe Sarla no anarany, ray kilasy mandry tamiko teo amin'ny toeram-pianarana izy io. Samy skoto zay, fa izy lasa Jesosy mamonjy tateorina. Ny mahavariana anay maro ny zavatra niarahanay taloha, samy mpanota moa. Fa rehefa nivavaka izy ka tonga tamin'ity fiangonantsika ty, tenio lasa montona izy, montona. Tsy paster izy nefa montona. Tsy hitanao mpitabataba teny ratsy na manao le tisy lasy mongosa sy ny tsy hitanao. Ary rehefa tonga ny fotoana fisakafoanana, mivavaka izy dia manao fitsapana mihitsy zay, alainay ny hena, alainay ny desera, ahitanay ny toetrany. Dia nierikeryka ohatr'izao fotsiny dia mijery ohatr'izao, izy misaotra hoaniny sakafo. Lasa izy mandeha da hoe tena niova le raha namana ty. Fanila ny fandrinanay tsikolovo, rehefa maty ny jiro, io izy mandohalika mivavaka. Tena niova le raha namana. Rehefa nitory teny taminay izy mijoro vavolombelona, sasa mamelaka azy tamainy, fa izy tsy mamaly, lasa natahotra azy aho. Ary izay no natonga ny tsiritra mba teo taka azy voataona tao amin'i Jesosy mamonjy. Miasa le epistily, miasa le anitra, miasa le ambassador,
miasa le vavolombelona. Avy aiza izany zava-miafina izany mamokatra olona toy izany, tsisy fanabeazana afaka mamokatra olona toy izany, fa ny herin'ny lanitra ny lalan'ny batisa ny fanahy masina no manova olona ho toy izany. Fakeo tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kortianina 2:2 ny andininy 10 toko 7 andininy 2:5 ary Kortianina 2:5 ny tombontsoa azo avy amin'ny batisa ho fanahy masina, famonona amin'ny fanahy masina. Amin'ny Efesiana 5:7 aza mety ho mamy divay ianareo amin'izany misy fanarana-po aoko ho fianona ny fanahy masina. Midika io sitrapon'Andriamanitra ny tonga ny mpino rehetra ho feno ny fanahy masina. Tsy misy ny fahafenon'ny fanahy masina raha tsy mandray ny batisa ny fanahy masina. Izany no voalaza ao amin'ny testamenta vaovao. Ireo voatanisa, ireo voatondro, ireo voatonona olona zay voalaza voatondro tataraina fa feno ny fanahy masina, feno fahasoavana. Dia midika zany fa nandray ny batisa ny fanahy masina reo. Jereo tamin'ny andro Pentekosta feno ny fanahy masina dia nanomboka ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa. Io le batisa ny fanahy masina io. Ny olo masin'Andriamanitra feno ny fanahy masina dia manandratra avo ny voninahitr'Andriamanitra. Efa naveriko teto mba hampahomby ny fivavahana kristianina, mba hampahomby ampitombo ho fisariana ireo tsy mpino ao amin'ny valan'i Kristy. Dia ireo kristianina efa ao anatin'ny vala aloha ny mila mandray ny fahafenoany ny fanahy masina. Ary amin'izay dia toy ny izy tsy aretina fa fifondrana tsara mepita izany fanahy zany. Fa rehefa tsy misy ny fahafenoany ny fanahy masina dia loza ho an'ny mpino. Fa isika indray no voataritra izao tontolo izao, ho avy indray ny fanahy izao tontolo izao hita ao am-potsika ka ahatonga antsika hitritra ireo zavatra any amin'izao tontolo izao. Ho tahaka ny Demasy tian'izao fiainana izao ka nandao amin'ny Paoly. Io dia lehilahy nanaraka ny tompo ihany, fa rehefa tonga teo amin'ny kiondalana izy latsaka tao anatin'ny tsy fahafenoany fanahy masina dia tonga ny fanahin'izao tontolo izao napahiratra ny masina, nijery ny famirapiratran'izao tontolo izao, ary farany nafoiny Paoly, nafoiny asa vitoriteny, lasa izy nivenina tamin'ny Tesalônika satria tian'izao fiainana izao izy. Fa raha mitoetra ho fahafenona ny mpino dia tsy ho tafiditra ao amin'ny mihitsy ny fitsiritana zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao indray ny tsiritra azy no ny anitra entiny, no ny fiainany Mateo ty, no izy ambasadorn'Andriamanitra. Tiako no mitaonanao fa ny atonga olona akaty amin'i Jesosy mamonjy ene misy adidy sy andraikitra ho antsika. Mila antsika mandray ny fahafenoany ny fanahy masina. Didy io aoko fenona ny fanahy masina, ary nizanizy teo feno ny fanahy masina dia tsy maintsy mipetraka ho kristianina voaombo, miaraka amin'ny Jesosy voaombo. Fa naninona moa Jesosy no voaombo no ny fitiavana amonjy? Naninona izy no voaombo? Nanao sorona ny ainy, anome ny ainy ho famonjena. Raha ny teny Paoly manao hoe miaraka voaombo amin'ny Kristy amin'ny asijaliana ao dia misy fifihezan-tena lehibe tao aminy. Fitsipika matanjaka ny fihezany tenany, nanombony lay olona taloha mba tsy hanompon'ny ota intsony, ivelomany ho an'Andriamanitra ary ny teny izy
velona aho tsy zaho tsony anefa fa Kristy ny velona tao anatiko no lay fanahiny Kristy manapaka sy mifehy amin'ny fiainany de Jesosy no hita. Tiako ho feno fanahy masina isika rehetra takany aniriko koa mba hitoetra ao amiko mandrakariva ny fafeno'ny fanahy masina. Ka na inona tafiotra na inona oram-baratra tsy maintsy sedraina amin'ity lalana miaka-piakarana ho any amin'ny tendrombohat'Andriamanitra ity dia tsy misy atao ampiotsina fa tokana ny zava-kendrena Kristy velona ao anaty. Batisan'ny fanahy masina no ahafahantsika manombo ny asan'ny nofo. Kristy navita nanolotra ny tenany tao ambony hazo fijaliana tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no ny herin'ny fanahy masina no nahavitany Jesosy nanao sorona ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Mampiseho mampiariary ny vokatry ny fanahy masina voalaza ny Galatiana 5:20 sy 7:20 ny batisa ny fanahy masina. Efesiana 5:7 miresaka io ny am'le hoe vokatry ny fanahy masina tsy zao ve no voasoratra Efesiana horesintsika voalohany indrindra 5:7 fa ny vokatry ny fanahy dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana mamantatra zay akasitrany tompo. Ao amin'ny Galatiana 5:5 dia izao no voasoratra fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy, fahatsarana, finoana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra an'izany. Vokatra betsaka, vokatra lehibe, vokatra masaka ary maharitra aretan'ny vokatra reo. Voatanisa tsiraray amin'ny soratra masina izany, ianao no mitsipona an'ireo. Io vokatra io dia mampiseho ny toetra an'Andriamanitra, ny toetran'i Kristy. Ary rehefa tonga ny batisan'ny fanahy masina dia tonga ao amintsika io vo avy amin'Andriamanitra io maniry io ary mamokatra io dia mahatonga ny fiainantsika ahitana an'ireo zavatra voalaza ireo. Anampin'io le fahendrena avy any ambony ao amin'ny Jakoba 4:7 ka hatramin'ny 7:20. Mahafinaritra izany fahendrena avy any ambony zany ary tokony ilaitsika. Amin'ity Jakoba 4:7 ity dia miresaka ny fahendren'ny tany izy, fahendrena ara-nofo, ny fahendren'ny devoly. Fa ny fahendrena avy any ambony koa dia resany 7:20. Fahendrena zay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, malemy fanahy, mora lahatra, be famirapo sy be vokatsoa, tsy misy fiangarana sady tsy misy fiatsaram-belatsia. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso fihavanana. Fahendrena avy any ambony asa endry fanan'Andriamanitra fanany fahendrena, fanan'Andriamanitra fanany fahazavan-tsaina, mandray n'ilay fahendren'Andriamanitra ianao ary tonga manana ianao. Misy vokatry ny fahamasinana amin'izay ny fiainanao. Romanina 5:7 tonga mpanompon'Andriamanitra manana ny vokatra reo amin'ny fahamasinana. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia voambara fa fanahy masina, fanahy fahamasinana. Tonga izy mba hanamasina atsika, mba hamokatra fahamasinana ny fiainantsika. Tsy azo lazaina ho batisan'ny fanahy masina mihitsy raha ohatra ka tsy mitondra anao ho amin'ny fankalahana fahotana. Tsia fa mitondra anao ho amin'ny fankalahana lasa marikoriko ota ianao. Manome hery ho vavolombelon'ny Kristy ny batisan'ny fanahy masina. Asan'ny apôstôly 2:15 azy herinareo ny andro ilatsary fanahy masina aminareo vavolombeloko eto Jerosalema, Jody, Samaria, tany am-parantany. Misy hevitra io. Jerosalema le toerana misy ianao, Jody ilay trano mifanila bodorindrina aminao, Samaria ilay olona tsy dia mifakazo aminao, farantany ny olona rehetra. Manana didy isika iresaka ny amin'i Jesosy amin'ny fahendrena rehetra, ireo mpiara-miasa amintsika, mpiara-mianatra, ireo tafaradalana tamintsika tao anaty biso,
reo olona niaraka monina amintsika nga mitsika mijery velany hoe tiako ve di haino ah tsy mba haino ah mihitsy izy io na haino izy na tsy haino lazaony amin'i Jesosy foana izy ho tatinao ve indray andro any rehefa makany an-danitra sika dia isoletomany hoe mba nafantatra ny amin'i Jesosy aho iteny izy hoe ty ramatoty na ity lehilahy ity dia miaraka amiko isan'andro kanefa dia tsy mba nakaora sy fotoana izy mba hiresaka ny amin'i Jesosy amiko maro no menatra ny tompo menatra ny laza hoe kristianina eo anatreny taranaka indray miaina mijangajanga osa sy kanosa sarokenatra mena maso tsy manam-pahasahiana zany indray matsiaro tena mihitsy mahita ny olona be tebe tao tanàna tompo mamindrafoana maninona moa reto olona reto manao zao ka reto anie olona tsy malala ny tsimo sy avaratra ataondreo oana moa no alala raha tsy misy mampianatra azy ataondreo oana ny ino raha tsy misy olona mampandre azy noho ny tsy fahalalany sy ny tsy finoany dia miaina toy ireo izy ireo manana didy isika manana ndraikitra isika tsy mety amintsika gambany hoe dia andeha hivavaka ty foantsika fa dia tsy mba hitaona olona mihitsy hoe mandao re mba hivavaka na mba hisahirana kely ny amin'ny fanan'ireo manodidina antsika ireo dia mba hitoro ny tenin'Andriamanitra ilaza ny zavatra fahatsapatsika dia mba manao karazana fanasana kely hitoriana teny ny mampalahelo ndray aza dia zao takomana ny antsika takomana ny antsika ndraindray misy mariazy dia takomana ny antsika le fanao n'izao tontolo zao le fanao tsy araka an'Andriamanitra indray no lasa ny tafatsoka fa le kristianina manafina ny fahazavany filazantsara naona satria tiana ndray ny batisa ny fanamasina malemy sy kanosa ary tsy afaka miady sy manohatra reny toe-panaraka tsy araka an'Andriamanitra ireny maro indray ny voatarika lasa manambady olona tsy peny dia lasa natakalo vady ny famonjay natakalo vady teraka tiananjanaka fanahy masina batisa ny fanamasina fanafina hery ny mpino ijoro vavolombelona hery avy any amin'ny avo ahidiny mba hitenenany hoe feno hery aho anambara ny tenin'Andriamanitra ilazany amin'ny Kristy sy zavatra atsapako tsy ahampanginy zareo ny olona nandray ny batisa ny fanamasina tonga vavolombelona ary sika koa dia tokony ho vavolombelona tondra fagagana maro tsy takatra ny saina ny batisa ny fanamasina manambara tamintsika fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fagagana nampanantena fagagana ho antsika izy miderazy amin'izany tsy nampanantena moa izy antsoy aho dia hovaliko ianao ary amitsiko zavatra lehibe saro-pantarina zay mbola tsy fantatrao ampitombo ny fahatsapanao hoy izy tamin'ny Filipo satria ianao nahita n'izany zavatra izany kanina mbola hita zavatra lehibe noho izany azainao zay mino aho ny asa ataoko no ataoniko anao lehibe noho izany izy satria zaho makany amin'ny raiky mitondra fagagana maro samihafa tsy tamin'ny saina ny batisa ny fanamasina atateraka n'le teny hoe zay tsy mbola hitany maso tsy mbola reny sofina nefa nomany Jehovah Andriamanitra ao zay ty azy izao famantarana izao anaraka ny meno boka devoly amin'ny anarako izy iteny amin'ny fiteny vaovao tsy mbola hainy izy teny vaovao tsy mbola ny anarany tsy mbola ny anaranao mety izy teny afrikanina anoany mety ampitenen'ny fanamasina anao gaga ianao raha ohatra ianao ndrainay dia tena teny aminao mihitsy anao tompo inona moa zany tlazaiko zany izy ianao manomboka amin'ny teniny arabo zany amiteniny konao zany avy eo ndray teny sinoa ianao zany miteny eziptiana ianao zany izao ianao iteny fiteny anjely ianao zany dia hitanao mazo hery ianao ary isy famantarana fagagana rehefa milatsaka amin'ny fanamasina inona ny seho rivotra ny fofofona ny antrano lengonany ny ovitrovitra ny trano zay lengonany lela ny tarenafo zay ny zarazara nanitona ny olona dia nanomboka teny tamin'ny teny tsy fantatra na aminany nankalazan'Andriamanitra nahita fahitana nahazo tsindromanitra tsika mantsy dia minitsy mahafantatra zay voalazany tsipriny amin'ny indinitsorotra masina mamaky mandalo fotsiny fa tsy mijery hoe rehefa nilatsaka ny
fanamasina amin'ny olo anankiray, ina no miseho, ina no nientiny, ina no nitahana. Akoatran'ilay ao anaty miteny amin'ny teny tsy fantatra, teny tsy fantatra manahoana. Mbola inarantsika manaraka ny andro farany anjatsako mifanahako amin'ny mpanomboko lahy mpanomboko vavy dia aminany izy ireo faminaniana ohatrany ahoana. Moa ve na ny zavatra ho afa izambaran'ny tompo faminaniana ohatrany ahoana? Mety faminaniana ho an'ny tenanao. Ianao zao amin'izao daty dia ho tonga ohatr'izao, amin'izao dia hisy zavatra ohatr'izao iseho amin'ny fiainanao. Faminaniana ho anao. Mety faminaniana ho an'ny fianakavianao, mety faminaniana ho an'ny fiangonana ray manontolo, mety faminaniana ho an'ny firenenana ray manontolo. Andriamanitra ny malala izay tiany aseho. Fahitana anampy ianao ho amin'ny fahiratana ara-panahy. Mitahita ny tompo ianao. Tsy ny masoaranofo no ampahitanao ny tompo. Mitahita ny elo ianao, mitahita ny lanitra ianao. Omen'Andriamanitra fahitana. Mitahitako zavatra koatran'izay ianao ary tonga pahita ianao. Anamafy orona ny fononao. Fagagana maro. Ny batisany fanamasina mampiray atsika amin'ny Kristy ary mampiray atsika samitsika. Dia rao ny tompo ao amin'ny Kortiana voalohany toko 2:7-10. Fanahy iray no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, na josy isika na jetilisa na ndevo na olonafaka, fa isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. 7:7. Fa ianareo no tenan'ny Kristy ka samy momba ny tena avokoa araka ny anjarany ianareo. Kortiana voalohany toko 2:7. Matoky Andriamanitra izay natonga ny fiantsonanareo anananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompo. Tonga tena iray. Tsika ny tenan'i Jesosy, fiangonana tenan'i Kristy, Kristy ny lohany. Ny marina misy rantsana maro, ity tanako ty misy rantsana, sa manana ny asany, ty manana ny asany, tongotra, ny ao anaty, ny loha, ny fo, ny vo, isy organa maro samihafa, vatana iray ihany. Na dia maro aza isika dia tena iray ihany ao amin'ny tompo. Tena iray ihany ao amin'ny tompo. Ny tanjony batisan'ny fanamasina, apray ny olon'Andriamanitra amin'Andriamanitra, apray ny olon'Andriamanitra samy olon'Andriamanitra. Tsarovy fanodidiny Jesosy Kristy tompo isika ho amin'ny firaisana. Matoy izy miteny hoe didy vaovao no meko anareo mba hifankatiavana. Ny vavaka izy ho amin'ny firaisana mba ho ray ihany izy ireo takamaray atsika ray eo. Nanolo tena teo miazo fijaliana izy, nandatsaka ny rany sy maty teo ho amin'ny firaisana. Nomeny atsika koa ny batisan'ny fanamasina ho amin'ny firaisana. Batisan'ny fanamasina dia afo mampiray ao amin'ny tompo, ao amin'ny fanjakana. Zay le atsoina ao amin'ny Efesiana toko 4:7 manao hoe firaisana amin'ny fanahy masina. Asan'Andriamanitra ny mampiray. Ezekela toko 7:30. Reo tola maina ny paritaka dia avy teo natambatra dia tonga tafika anankiray matanjaka. Ny zavatra magaga ny miaramila ny tany noho ny formation azon'izy ireny. Vitsy dia vitsy zany miaramila tena mifandringana sy mifampitifitra zany, samy manana basy azy. Fa mampalahelo ireo miaramila ny kristiany fanasavangy fanome fatavitoinana. Inona samy ray fiangonana izao azy na fampiantsorala anada ravavy anabavy na anada zao azy amely taratry ny aranofo izany. Ambokony tantara faharoa toko 7:12. Jeremia toko 2:3-7. Andriamanitra manome foray ny fangonana ny olony akatony didiny mpanjaka ny mpitarika. Sary hitatsika lay fiangonana fitaratra, fiangonana voalohany ny ray saina. Ary io ny tiany Paoly tenenina ao amin'ny Kortiana 2:7-14 hoe ho aminareo ny firaisan'ny fanamasina. Mivavaha ho amin'ny batisan'ny fanamasina. Tsy misy afa-tsy zany ny vahaolana. Io no mampiray. Io herin'Andriamanitra io no mampiray. Mitondra fanomezam-pahasoavana samihafa. Fandresana tamin'ny lady io fa siko fanamariana kely. Romanina toko 2:7, Efesiana toko 4:7, Kortiana voalohany toko 2:7. Fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra natao menatsika mba hietseny zany ho amin'ny fanasoavana ny hafa. Ny resaka sokajy ny fanomezam-pahasoavana tamin'ny lady ariva fa miresaka n'ilay fizarana misy ao aminy. Misy ilay fanomezam-pahasoavana ho amin'ny asa fitariana,
ho amin'ny asa fitondrana sy fanapahana ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra. Ary misy le fanomezam-pahasoavana ho amin'ny fanampiana ireo mila fanampiana, zany hoe atonga anao ho mpanampy mavitrika zay olona atsangan'andriamanitra. Andriamanitra iray ihany no manerana azy rehetra ao amin'izy rehetra mba hahafahan'izy rehetra voabaiko n'ilay lotokana dia Jesosy Kristy zay maniraka ny fanahany any amin'ny ratsambatana rehetra dia amin'ny pino tsiraray avy. Fanahy iray ihany no miaso amin'izy rehetra anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ohatra anao zao mahita écran misy maromaro zao dia misy fibekoana azy ity, izy rehetrarehetra mamoaka sary daholo mitovy ry ato amin'ilay fibekoana ato. Koa rehefa ny fanahy masina no manjaka sy mibaiko dia mamoaka zavatra mitovy ny zanak'Andriamanitra rehetra. Ray teny, ray fiatsika, ray tanjona, ray izy no ny fanapahany fanahy iray. Mitondra asa feno, asa fanompona feno voninahitra. Jereo amin'ny Koritianina faharoa, amarana ao Koritianina faharoa toko fahatelo ny andiny fahavalo. Tsy maika isy voninahitra va ny fanompona omban'ny fanahy. Fanompona misy voninahitra. Andriamanitra ny miara-miasa amin'ireo zay nifidiny, miara-miasa amin'ny zanany, miara-miasa amin'ireo mpanompony zay natokany no fienoan'ny fanahy masina. Le mpatisan'ny fanahy masina dia Andriamanitra miara-miasa aminao amin'ny fitoriteny, amin'ny fagagana. Jereo amin'ny Marka toko fa 19:20 izy ireo nitoriteny eny tontolo eny ary ny tompo miara-miasa tamin'ny famatarana sy ny fagagana. Hebreo toko fa 2:4 niaraka nanambara tamin'ny famatarana sy ny fagagana sy asa lehibe mba mifanomezana ny fanahy masina. Jona toko fa 3:4 zay ny ran'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy ho azy. Raha matsapa hoe Andriamanitra ny fidy asana niraka hitoriteny dia tokony hiteny hoe tsy manapetra ny asa ny fanahy masina miaraka amiko. Dia raha Andriamanitra ny amin'izany, tena zava-dehibe loatra izany. Ny batisa ny fanahy masina, ny tanisa taminareo tompontsoa folo tamin'ity maraina ity, vokatra tompontsoa azo avy amin'ny fandraisana ny batisa ny fanahy masina. Toriteny mahery, toriteny mamapo fanan'olona, mitondra olona ao amin'ny fivampo dia toriteny ataon'ireo olon'Andriamanitra nandray ny batisa ny fanahy masina. Halleluja. Fampianarana mahomby. Mety mpampianatra sekolehilahy ianao, mety mpampianatra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tanora ianao, mety mpampianatra ny tenin'Andriamanitra any amin'ny section ianao, mety mampianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona zay tsy tianao any tokantrano ianao. Fa izao mba hatonga an'ilay teny ataonao tahaka ny feta madity. Soratra masina miteny tamin'ny andro Jehemia, nataotony foana ny fanasitranana ny olonka zanaka vavy ny antso an'ireo mpaminany tsy marina, satria izy ireo tsy mba nanaiky zay baikon'Andriamanitra, mandalotra amin'ny feta tsy madity. Falazaiko aminao, fanjoy ny olona foana ny teninao, na izy na izy. Raha olona vita batisa ny fanahy, le olona tena tezitry mihitsy aza no ampijalijaliny iny teny iny mandrapabebany, na midona vana, na mandeha makahireny foana le ohatra ny hitany foana, ohatra ny manaraka azy foana le teny, manjoy azy eny, satria amarin'Andriamanitra. Ary toy ny lefona izany, toy ny fanondrimana izany, voatsindrina tao am-pony olona ka nibaradaka hoe rahalahy ina anao taonay, ina anao taonay. Tsy zavatra mora ny manipaka ny afatra entin'ireo vita batisa ny fanahy masina, ao velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ilaitsika izany. Halleluja. Ny asa fanafana devoly mahomby dia asa ataon'ireo vita batisa ny fanahy masina. Fanan'Andriamanitra no androana devoly. Ny vavaka fifonana mahomby eken'Andriamanitra, vavaka fifonana ataon'ireo vita batisa ny fanahy masina. Fanahy masina no mandray atanana ny tonom-bavaka ataony, mampiteny azy amin'ny teny zava-miafina amin'Andriamanitra, misy olo vava azy eo anatrehan'Andriamanitra, direkta mihitsy ny teny, zay miteny amin'ny teny tsy fantatra,
tsy miteny amin'ny olona fa Andriamanitra no itenena ny zava-miafina ka tsy misy olona mahalala ary mampandroso ny tenany izy. Fifoazam-panahy misy noho ny batisa ny fanahy masina. Feno be vokatsoa ny batisa ny fanahy masina. Tia andresy lahatra nareo aho. Ianareo ny olona nomen'Andriamanitra anay, hiara-manompo aminay, hiaraka nitatra ny ambanday ny fanjakan'Andriamanitra aminay. Ary ny tanjona dia tsy hoe ampianarana tenin'Andriamanitra 10 taona eto ianao, 20 taona eto ianao, dia ho maraitsy ariva dia mivavaka amin'ny fahazarana. Tsy izay ny tanjona, fa amin'ny fahelan'ny fotoana nampianarana anao dia ho tokony hiditra ao amin'ny famatorana ao amin'ny tompo anao, ary tokony mpampianatra sy mpitarika ny hafa any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tsy isany raha ohatra lafinao ny batisa ny fanahy masina, raha tsy raisinao ny batisa ny fanahy masina. Tsy isy zany. Maro no manana ny endrika ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra fa mandany herin'Andriamanitra. Mandany batisa ny fanahy masina tsy mitady an'izany. Mihevitra azy efa mana-tsaina be, tsisy ilaiko hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola haiko, ampiany teny haiko, zay efa 12 langue. Raha izany manahirana, za tsy mila teny hafa koa ankoatran'izay haiko, za tsy mila an'izany batisa ny fanahy masina mampibedibedy azy zany eo anatren'Andriamanitra. Tsy ilaiko izany. Raha mivavaka dia izany olo-kendry mivavaka. Tsy misy feo miantsoantso hoe Andriamanitra hainjiro ny tananao, lehoany hery, iasako anao, hitsoko fafolombelona, tahio aho, ombao aho, ampaitao fagagana. Raha miteny ianao hoe tsy ilainao ny batisa ny fanahy masina, diso zany Jesosy. Hoe John nanao batisa anareo amin'ny rano, nareo tao batisa ny fanahy masina fakana. Or pastero, efa zava-dehibe ny famonjena anay sy fahafananay tamin'ny fotany. Ny rahalahy, zava-dehibe tokoa nanavana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egypta. Zava-dehibe tokoa ny natonga an'izy ireo nita ny ranomasina mena. Saingy tiako fantatrao fa mbola tsy tafiditra ny tany Kanana izy ireo. Fa afaka tany Egypta izy, narita fagagana namakivaky ny ranomasina mena izy, ary mandeha amin'ny lalana efitra izy. Fa maro tamin'izy ireo ny tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana, tany amin'ilay tany nampanantenaina azy. Takizany koa voavonjy ianao, vita batisa ny rano anao, efa afaka tamin'ny fotanao ianao. Tsy any amin'izao tontolo izao tsony any lahady, tsy any amin'ny adiny akolany lahady, tsy any amin'ny fanipasana kanety be amin'ny lahady, tsy any amin'ny fijerena rally amin'ny lahady, tsy any amin'ny fijerena televizion amin'ny lahady, fa any am-piangonana aho. Efa tsara ny zao pastera, eny tsara, fa tahaka ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny fanandevozana tao Egypta sy nipita ny ranomasina mena, saingy mbola any anefitra. Takizany ny olona nateraka indray ary ny vita batisa ny fanahy masina ianao, dia ianao le tonga any amin'ilay tany nampanantenaina, tondra dronono sy tantely. Nahazo an'ilay lova amin'izay, miditra amin'ilay lova amin'izay. Ty taonanao aho, ilainao ny batisa ny fanahy masina. Rahalahy eo, ilainao ny batisa ny fanahy masina. Ranabavy eo, ilainao ny batisa ny fanahy masina. Ry fiangonana Jesosy mamonjy, fohy be akoron-drano, ilaitsika ny batisa ny fanahy masina. Isy fahasamihafana ny fiainan'ny akoho kely niroboka tao anatin'ny rano, ary tao anatin'ny rano le akoho kely dia avy teo nisy nampiakatra azy tao. Ireo ane mangovogovitra ohatran'izao, tsy azo ny aina, mangatsika izy. Fa hafa ny akoho kely nahazo hafanana tsara, velombelona mikopa-kelatra, mahazo ainary. Raha mandray ny batisa ny fanahy masina ianao, ho hafa kely ny fiainanao. Mandray hafanana lehibe ianao, zay mampiaina anao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy fahasamihafana ny mihinana ny mofo avy tao anaty frizidera sy vata fampangatsiahana, sy mihinana mofo avy tao anaty laforo. Ndray amafana manome hafanana, fa ndray mangatsika manome fampangatsiahana. Raha mandray an'ilay batisa ny fanahy masina ianao, dia ho tanteraka oka fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo. Iteny tahaka ny Elia ianao, manao inaty ianao ry Elia, manao inaty ianao, manao inaty ianao ry Elia, manao inaty ianao. Tena maly Elia manao hoe, o Andriamanitra, ny mpaminanao eny teny fonony Jezebele, ary ny altaranao ny ravahany, ary dia zao rery sisa, ary mitady amono ahy izy.
mafana dia mafana ny foko no ny fitiavako an Jehovah Andriamanitra. Nao anatin'ny sarotra miverin-dalana itsy miverin-dalana ro mangatsipo ry mandiara-nofo ry miteniteny foana ry miteny tsy araka l'Andriamanitra ry fa inao kosa mbola ao anatin'ilay fitiavana mirehitra. Halleluja! Tianao ve zany? Tianao ve zany? Ao mibatisany fanahy masina ny mampisy hafanana, ao no mampisy ny afo, dia rao ny tompony amin'izany. Halleluja! Zava-misy eo amin'ny fiangonana, olona nateraka indray dia hoe mahomby anizy be lavitra re izy eny mitoroteny efa miasa Andriamanitra mivavaka ao marary izy. Eny rahalahy, mety izy zany efa nitoroteny koa ny mpianatra talohan'ny Pentecoste, nandeha namoaka devoly efa hitantsika reny toroteny. Fa zany tsy famantarana hoe nandray mibatisan'ny fanahy masina izy. Andrendray ary izy tsy navoaka devoly, tsy naomby. Cornelio anie tsara nanao fiatrana be, fa tsy mbola vita batisan'ny fanahy masina izy. Mety mitoroteny nao dia zay nao za tsy miraharaha zany, za zao va mitoroteny, za zao va manana andraikitra, za zao mpanatrakitra, za mpampianatra skola, za mpitendry mozika ny fiangonana, za zao tsara izy. Oka tsy eritreritra ho afa-po anao mety hoe reto tanàna mandram-panafilaronena. Mety isy fagagana amseho, mety isy valim-bavaka azo, satria mihaino mivavaka ny marina ny tompo, mihaino vavaky ny manome voninahitra n'olona manamasy tena. Fa za miteny aminao, raha nahazo vokatra 100 anao tsy nandray ny batisan'ny fanahy masina, efa tsara zany, dia andray 100 anao rehefa mandray ny batisan'ny fanahy masina. Mitona anao awake, mitondra anao amin'ny fitadiavana amin'ny batisan'ny fanahy masina. Mampiray fo atsika amin'Andriamanitra io, toy ny fo n'Andriamanitra ny fotsika. Zay mampalahelo an'Andriamanitra mampalahelo atsika, zay mafaly an'Andriamanitra mampifaly atsika, zay tian'Andriamanitra atao no lasa tiantsika atao, zay mampangetaheta an'Andriamanitra mampangetaheta atsika, satria tsika tonga tena an Jesosy eto an-tany. No ilay fanahy masina mitoetra sy monina ao anatintsika. Tarika ianao hamonjy fanahy izy, ary ianao zay ezaka rehetra azo fanahino. Itombo ny fiangonana, samy miezaka mitona olona iray ao anatin'indray volana ho an'ny tompo. Alleluja! Mitona olona ho an'ny tompo, aza mandeha rery aty am-piangonana antsony ianao, tondra olona hiaraka aminao aty am-piangonana. Tsy asa mora izany, fa asa nomen'Andriamanitra andraikitrao, tsy maintsy miady ianao. Mitoma olona mamenatra raha ohatra hoe tsisy olom-baovao mihitsy ato am-piangonana zao alahy zao, tsisy. Tsy izay ny programma n'Andriamanitra metrahana antsika eto ambonin'ny tany, hitona fanahy ho an Jesosy, hiasa ho an'Andriamanitra. Tiako hitsangana ianareo. Halleluja! Oh, halleluja! Mba miresakely fotoana fohy amin'ny akaikina hoe raha vavy ilaiko ny batisan'ny fanahy masina, araka vavaka tsika andray batisan'ny fanahy masina. Isorana ny Andriamanitra nanomentsika fahalalana momba ny batisan'ny fanahy masina. Sitrak'Andriamanitra ny anomentsika mpintso raray avy eto ny fanahy masina amin'ny fafenona. Ary zay kely hery rehetra oka ihika hoe mahery aho. Amen. Napanatena ny tompo fa amin'ny andro farany andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, mpanomboko lahy, mpanomboko vavy, nofo rehetra. Tsika zany, tsika ilay mpanompona, za mpanompon'Andriamanitra lahy, ny nabavy mpanompon'Andriamanitra vavy, ndralahy mpanompon'Andriamanitra lahy, ny andro farany andatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Tia ny fikasana io, ndatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, rika ao amin'ny tany karakainy, fitahiko ho any teraka aho, zay mino no hiditra ao amin'izany fandraisana ny batisan'ny fanahy masina. Anjaratsika ny mandray am-pinoana, zay andrasan'Andriamanitra amiko, ny safitiko, ny etaetako, ny fanoloratenako, fanokanantenako, tanataonao mivavanao fa hofenoko izy. N'olo mahantra sahirana hoy izy, mitady rano fa tsy mahita, lelany maina ny etaeta, anao ny afitra ho fari aho, mba hisy ton'ilay mahanta mangetaeta io,
ampisotroiko izy, ampisotroiko izy. Isany mangetaheta, isany mangetaheta, ka miteny hoe tahaka ny dera maniry ny rano anony no aniry mifanako anao Andriamanitro. Midatsaka rano amin'izay mangetaheta ny tompo. Halleloia. Raiso ny fanamasina, ko fenona ny fanamasina. Tsiaro fony izay nanompo sampy fahiny, dia misy le fanompona lehibe ataon'ny mpanompo sampy, dia mitendry accordion izy ireo, dia tonga eo ny mpisorona, dia manao fanaritra andevoly izy. Misy olona hoe tazan'ny mpanandrony hoe ity olona ty misy zavatra ty petraka aminy, dia ataony mpanaovina hoe ina daholo ny fady an'izao, ahoana ny fomba fitafiny ty mpanaovina an'iny le olona. Eo avoaka am'izay le izy, zavatra misy tonga am'izay le tromba vela ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika tsy zany fanamasina ny raha vonona ianao hitanao fa tsy ho diso anao, ianao le vehivavy tahian'Andriamanitra ho ampiasain'Andriamanitra ho amin'ny voninahiny, tsy amin'ny kery, tsy amin'ny mpatanjahana, fa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary ampiasanao izy taka nampiasany andry Otiniela, ry Feniasa, ry Gideon, ry Samson, zay mitondra famonjena teo amin'ny zanak'Israely. Nahoira atsika 470 sy dimanjato, 470 sy dimanjato, feno solika irambavaka izy ty, feno solika tany tany zany. Sianzubika Marabia Bini Jesusi Rawe Osanaka Veteso Mafridera We Osana Avetsika Andriamanitra Samimi Rama. Alleluia Fenusulikani Falalako Yeretani siruku Amirata tamisani Mandrapaza valiantu Emirawe usana Kabete sumafididea We usana, usana, usana Alleluia Venusulikani vanalaku Biagavi au kukuo Easa